Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy akapalinina indray no lorananao ny fandarana makasika ny mety toetry ny andro amin'ny takariva ity. Ao anatin'izay toetry ny andro izay ary dia ao anatin'ny oram-baratra tanteraka amin'ny ankapobeny saika manerana nosy ankoatra ny faritra vitsivitsy aty amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana sy aty amin'iny avaratra atsinanan'ny nosy iny. Odinetsika amin'ny atsipiriany avy hatrany moa izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina dia aty amin'ny morotsiraky ny faritra atsimandrefana no mandrahona ny andro ary mety isy tandrifon-drahona zany ny vao maraina. Misy isanoram-baratra kosa raha ny morotsiraky ny faritra boeny sy ny faritra melaky ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa dia ahitana oram-baratra arak'izany manerana ny nosy ankoatra ny faritra vitsivitsy manodidina ny Toamasina aty amin'ny morotsiraky ny Analanjirofo ny ilana tsana ny faritra Sofia mahazo ny faritra Sava iny dia ny ilana tsana ny faritra Diana zany no omaina amin'ny ankapobeny ny ankoatr'izay kosa dia oram-baratra. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny aty amin'ny faritra afovoantany ny ambony indrindra, ny ambany indrindra no somary niakatra 5 ka hatramin'ny 17 degré Celsius. Ny morotsiraka atsinanana kosa dia mahatratra amin'ny 1.30 ka hatramin'ny 2.30 ny maripana ambony indrindra, mihoatra ny 2.30 kosa ny aty amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Raha ny mafana indrindra dia any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny 5.30 degré Celsius aty amin'ny aty Mahajanga, aty amin'ny faritra Betsiboka ary manodidina ny faritra Sofia iny mahatratra 30 degré Celsius. Toy ny toetry ny andro izay ihany raha ho an'ny alahady kosa indray dia aty amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny nosy maina ny andro torak'izany ihany koa Analanjirofo mahazo ny morotsiraky ny faritra atsinanana ny vadivavy sy fitovinany iny dia maina ihany koa ny ilana atsinanan'ny faritra Aloatra Mangoro ary ny ilana atsinanan'ny faritra Sofia. Ny ankoatr'izay dia isy hatrany aloha ny oram-baratra. Ny maripana voavinavina ho an'ny alahady dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 ny ambony indrindra, ny faritra afovoantany 12 eo ny aty morotsiraka atsinanana ary 13 ka hatramin'ny 14 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Makasika izay toetry ny andro izay andro ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mbola aty amin'ny morotsiraky ny faritra Analanjirofo sy atsinanana, ny faritra avaratra atsinanana ka hatramin'ny tendrony avaratra iny hatrany aloha no maina ary ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia. Ny maripana ho an'ny alatsinainy kosa indray dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 aty amin'ny faritra afovoantany, 30 ny mihoatra ny morotsiraka atsinanana ary 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Mbola mafana indrindra hatrany aloha aty amin'iny manodidina ny faritra avaratra andrefan'ny nosy iny 30 degré Celsius. Makasika ny tany faritony-rivotra kosa indray dia nijanona ho antonony amin'ny ankapobeny tany faritony-rivotra teto Antananarivo nandritra nyity herinandro ity. Manodidina ny fetran'ny OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro kosa no jerena ato anatin'ny 3 andro avy dia vinavinaina ho antonony aloha izay tahan'ny faritony-rivotra izay. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary manasanao hatrany nanaraka ny fandarana mety toetry ny andro amin'ny manaraka indray. Veloma.